Izay no mahakasika ny famiteraka resabe hatrany ny mikasika ny teti-bolam-panjakana na sipantsina na ihany koa ny loi de finance rectificative izay mbola miandry ny fampetsoana ny solombavam-bahoaka amin'ny fivoriana tsara-potoana ny fandiniana ny vola vondandalana mahakasika an'izay teo amin'ny sariny Claudia Rasolson sy Mami Rasoaneva. Tsy marina ny filazana fa sakana lehibe eo amin'ny fampandehanan-draharaha samihafa ny tsy mbola nisy ny fankatoavan'ny LFR na ny teti-bolam-panjakana na sipantsina raha ny fanamariana izay noentiny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bolam-panjakana. Tena marina loatra le filazana hoe misy blocage be zany noho tsy fahavitany le loi de finance rectificative io. Marina fa ny situation tsy mitovy amina vanim-potoana anankiray hoe tsy misy loi de finance rectificative eritreretina ho présentena fa amin'ity loi de finance rectificative kosa na de hoe eo aza ny eritreritra zany hoe tokony hanao an'io tsika zany dia zay amin'izao fotoana zao au niveau amin'ny ministère maro samihafa dia tsy tena hoe manidy na mibloqué ny fampiasana an'le vola fa rehefa misy dépense eritreretin-drareo hoe tena tsy maintsy atao ty obligatoire mba ahafana mampandeha ny ministère dia sokafana ihany le izy avelanay midépense amin'ny ministère rehefa tena hoe ilaina ho azy zay dia avelanay manao izy manao engagement izy mifampiresaka fotsiny hoe ministère hoe zay mba belan'izao dia sokafana le izy fa io le resaka hoe blocage ny tsy tena hoe voulu fa misy resaka raha technique ao anatin'izy io satria rehefa tonga zany ny fotoana manapaka amin'ny fitondram-panjakana hoe antsony amin'izay ny anteny miram-pirenena andinika reo lalàna maro samihafa anisan'izany ny loi de finance rectificative rehefa tonga zay fotoana zay dia bouclenay zany hoe arrêtenay zany le loi de finance rectificative satria ozy zay taminareo hoe sokafanay izy io amin'izao fotoana zao raha ohatra ka misy dépense ilain'ny ministère rehefa tonga zany zay fotoana itenenana hoe antsoina ny anteny miram-pirenena ivory andany zao lalàna maro isa-karazan'izao ary tafiditra anatin'izay ny LFR dia arrêtenay amin'izay le izy io zany no izy fa ny akabiazan'ny dépense ao anatin'io LFR io ny akabiazany zany dia efa fixé io dépense ataon'ny ministère tsirairay io amin'izao fotoana zao io fotsiny zany mba tsy bloqué anazy zay zany sisa no arrêtenay andro vitsivitsy zany andro vitsy kely fotsiny zany dia vitsy zay mahatonga amin'ny teny foana hoe efa voniny zay raha ohatra ka ho présentena ny LFR fa miandrotsika ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana zany hitondra ahafahana miantso zany ny anteny miram-pirenena ivory andinika mahakasika an'izay loi de finance rectificative zay. Raha tsy ahiviny dia tsy tratra ny tanjona izay voafaritry ny lalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana teny mpiandohany na ny loi de finance initiale rehefa natao ny tombana dia tsy tratra ny tahany vola tokony liditra teny anivony etra sy ny fahatiseranana nilaina arak'izany ny nitondra fanitsiana na ena ny vinavinan'ny vola tokony hiditra amin'ny taona 2024 ity ka na ena ihany koa arak'izany ny vinavinan'ny fandaniana izay atao. Nisy ihany koa anefa ireo fandaniana izay tsy voafaritra tao anatin'ilay lalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana 2024 ka tsy maintsy ampidirina amin'ny lalàna asipantsina na ny LFR. Tsy fepetra izay takin'ny taherim-bola iraisam-pirenena akory izany LFR izany raha nambaran'ny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bolam-panjakana. Ary loi de finance rectificative io tsy dia tafiditra loatra izy io kory amin'ny hoe fampiresahana amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena amin'izao fotoana zao raha ataoko amin'ny teny tsotra tsy hoe sanatriany zany tsy hoe condition io kory apetraka tsy zany io tsy zay miresaka an'izay ary ndrareo anatin'le izy eo teny fotsiny hoe raha ohatra ka tsy misy zay loi de finance rectificative zay dia tokony misy mesure administrative fotsiny tokony raisiny zany mba ahafahana manatsara foana le fampidiran-ketra ataon'ny Madagasikara fa tsy io zany ho an'ny tahirim-bola iraisam-pirenena io tsy hoe zavatra tsy hoe ametrahany olana lehibe zany mahakasika an'izay. Andrasana arak'izany ny fampiatsoana ny solombavam-bahoaka anatanteraka fivoriana tsy ara-potoana andaniana ny lalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana na sipantsina.